araba ry piaino ohatraina ny andro moa amin'ny mahandro azy dia misy daty ary raha misy daty dia misy taremarika dia ny taremarika aloha zao hitako eto dia fa 14 ny volana janoary efa mahazo mandray avance du 15 zany ny androany fa mirabatsika tsy maty foa manaina fa na dia zany ary mbola mafoanina foana ny janoary misaora zanahary mafy tena mafy mafoanina be foana janoary miraba mandra salame manakory efa tsy fitako oatra no malitsontsika fa tsy haiko hoe le orana ve sa le andro mahatonga ny lasa misy ambota eto amin'ny farifaritra analakely eto ny tena fiaino mbola tsy mahasongona eo maly tsara fitaka miara-tonga izay mitsamo efa tary ranoranompotaka sy ny anakolo izy dia miatakatana daholo mifamoivoy le rano tondraketsytsitsynako nefa ny lakan-rano tandremo ry oraolombelona rehetrarehetra fa voararany lalànany ny mahavoasazy moa zany ny tena marina ny manitsaka rano makany amin'olole tadideo misy tena pekapekaniny eo misy manaikitra be teo anosy teo de le hoe avaty amin'ny akavanana anosy teo anisy de avy eo amin'ny akavanana raha vao midina avatia ino moa zany avatia isoraka ianao de andeha hoany ampefoloany ianao na hoany isotra any de midina de eo amin'ny akavanana eo ohatra misy rano miandronandro n'izay foana nefa amin'ny ilan'inony tsara inony tsara no mandeha de nisy tomobile be avany tonga de nandeha mafy fa nivoasakan'le polisy teo ny enjehany tamin'ny moto mihitsy fa nte izy tsy nanasazy fa nyteneniny tena tandremo tompoko de mampatsiahanao ao izy de miteny anao le polisy eo amin'le rond-point reo any ianao kokoratsimba de tena nyteneny mihitsy hoe tsy azo atao zany fa mahavoasazy ny faharoa na nytanympahay lalàna re za inona le satria omaly zany tena le nisy olona nandona olona teo mitetezana tery inona moa le niteneniko iny de maty le olona de le fiarakodiny tsoka anakiroa le olona zany de le ray maty fa le ray tsy fantatro na fanaratra mafotsiny aloha de le niantso zareo hoe enao mahafantatra katikatra le fiara mindana makany amin'le olona dominao fa fitao le adidinao tsisy aninona anao satria tsy ampiverina maty akory fa le maratra tsy saboy de nanontany zany hoe fa tsy maintsy migadra ve de tsisy lalàna manamarina an'izany ozy izy fa be dehibe ny voafitaka na ny polisy na ny zandary tsisy tsy voatery migadra zany fa homicide involontaire foana satria tsy inina atao foana aloha le izy de inina zany izy de tsy le fa ny anandray matsy le olona iny zany tsy nininina atao le izy fa izy nandositra zany hoe le fampidirana any garde à vue moa filazana azy de misy anakiroa le izy anaovana enquête voalohany de fiarovana n'ilay olona nandona ny faharoa zay no mahatonga an'iny fa tsy voatery migadra izany na nytany tena na nytany mpahay lalàna mihitsy ary na nytaniko ela mihitsy na nytanyny polisy mahay lalàna mihitsy fa tsy voatery fa be dehibe ozy izy voafitaka na ny polisy na ny zandary na ny olotsotra amin'iny ka ny fanagadrana ve tsy oriana fitsarana ny tokony fiarovana le tondra fiara mba tsy zay toa de atao ve tena te insiste kely am'izay mihitsy isika nahazo anatiny besareto ao zay ny tomobilako nijanona teo akavanandalana tsy tao anatin'le tomobilina parkinina tena azo hijanonana de rehefa voadonan'le 2 chevaux avy any an-damosina ny fiarako dia voadonan'le fiarako lay olona nijory teo anoloan'le tomobilako de naratra tena zava-nisy zay atany amin'ny taona 1997 tany tomobilako 305 nandona olona teo anoloany fa za tsy tao anatiny fa le tomobile mijanona amoron-dalana droite eo Antsahakely de voadonan'le 2 chevaux avy any amin'ny Girard maty frein afaka herinandro voantso tany amin'ny polisy avec convocation tonga ao an-trano atsona ianao
raha ndray masonorerinayvo fa ny fiaranao 63-69 dia nandona olona tonga tany amin'ny polisy natao ankety mipetraka eo an'lohan'ny polisy dia ozy tamin'izay hoe ridicule be zao zavatra zao monsieur le polisy eo polisy malalo dia na le polisy ary ny teny hoe avafa be ozy izy aloha fa ny ofipano ny tonga tao dia nanontany ny momba n'ireo fiara rehetra voadondona teo dia le olona le naratra nanontaniana hoe iza le tôbila nandonanao dia le fiaranao le nandonana azy ka zany tamin'ny vokatsy nahita an'izany efa vita daholo le ankety sy ny rehetrarehetra ozy izy aloha tamin'ny toerana nisy azy ianao nandeha nidepanean'le tôbilanao satria tamin'izay le tôbilako dona tampoto dia tena rotika be le moterany dia nentina nankany amin'ny garazy ny taritina zany zavatra zany tokony hiverenana amin'le resaka teo hoe atsoiranga le manam-pahaizana sy ny mahay lalàna dia aloha amarinina tsara daholo mihitsy io mba ho ilazantsika azy eto satria le izy nge zao hoe ekena fa nisy an'iny atao hoe cas d'école le nandona olona nisy maty iny ary misy foana ny olona maty voadona ny fiarakodia fa mbola tsy ary nisy mihitsy ny tena fanadihadiana napetraka hoe raha ohatra ary ka maratra be le olona fa tsy maty satria le maty manko indraindray lasa hoe saripady be hoe nanentsika maty zao dia avy eo tena nisy mitoko teny fantatra mihitsy eto hoe rehefa mandonana homicide involontaire dia tsy maintsy migadry ny fomba fitenenana an'izay manjary dia apolisena foana ho an'ny mpitondra fiarakodia ny ankoatran'izay aloha zany dia lanatsiny ho an'ny mpiaino dia lanatsiny am'laisany fa ilaisany koa le mikôzikôzy be tao dia lasa tsy hitana le faile le filgody fa tena natao anatin'ny 4 taona tena tsy nilay le filgody teo fa atao tsaratsara rehefa rapitso dia toy izy le resaka momba n'le lalàna zay fa le izy ohatsy rehefa tena diniana ny fiarahamonina dia tsy mety tsy mety fa raha ohatra raha misy tôbila mijanona dia misy bisikileta tonga avy any midina avy any an-janahary dia midona eo amin'le bisikileta dia maty le olona tsy hita mihitsy ny tompony tômôbila io inona ny atao zany ohatra araka le ohatra n'le hevitra le nataoko teo ary raha misy olona mitondra tômôbila anaty embouteillage amin'le fiakarana le eny amin'inyle eny an-janahary foana koa mivoateny ko larisa mola resatsy mipetraka an'izany raha tôbila anaty embouteillage eo am-pasa madinika anaty embouteillage eo am-pasa madinika ka misy moto tena mandeha mafy be avy any dia midona amin'le fiara anankiray anaty embouteillage 0 vitesy dia maty le olona zany manko le cas le tokony atao fanazavana misaotra betsaka koty avy aty amin'ny tsalazaiko tsony ohatra zao ndray le fandeha le tantara anankiray akizy namako misy moa zany niaran'izy ity teo anosy be le izy efa nitantaraiky teto foana ity dia tany amin'ny kodora koa avao amin'ny akavanana izy zany andeha ho any nosy zato ry amin'le lalana vaovao le fandehanana somary mahaingakaingana iny avatia anosy izy ho any anosy zato dia nisy fiara anankiray avany anosy zato andeha ho any anosy io fiara io nandeha mafy fa ndomin'le olona dia nanidina dia lafa taty amin'ny ilany dia teo amin'ny parabrisiny dia maty le olona fa natao garde à vue izy raha dia ohatra ny goty zay niakatra fitsarana dia zao le zavatra nylazain'le avocat manambara manao hoe raha tsy teo ianao dia tsy maty olona io le avocat le mpitory io tena enjany zany tena enjany manitsoka efa inona moa ny idirany tamin'izany fa tsy izy angeny tokony nafatan'le fa le nandona avitarinina akonan'le olona anakao fa zay ny teny'le avocat hoe fa raha tsy teo ianao zay hoy zany le antony ny ampangana azy raha tsy teo ianao zany dia tsy maty olona io tsy maty ahoana moa nanidina varia amin'ny ilan'ny 4 metatra 3 metatra ngeny telo metatra tena mihoatra ny 3 metatra io raha tsy teo anao dia teo superman fa dona tary amin'le vaty be tary izy raha tsy teo le tômôbile iny ko dia io zany no manahirana ary marina zay tenin'ny goty zay hoe tôbiliny goty mipetraka fotsiny ao dia dominao avanerina dia le tôbila mipetraka mandona olona avao aloha dia ohatrohatra zay zany mahazo any ragoty hoe raha tsy teo ny tômôbilany ao dia mety tsy naninona le olona nefa ny raha tsy teo le tôbila goty mety maty le olona satria tsisy nanakana nge le tôbila tapaka frein satria nisy fiara anankiroa dia le goty nanakana azy dia raha tsy teo zany fiara goty tonga dia nanisy tany amin'le olona izy fa le fiara ny goty nga tsy nisy frein ka mety nisy frein any zany fa rehefa tratran'le koa angely izy tsy maintsy mikisaka foana kehitrreto zany hoe tonga hatrany amin'ny fampitehana moteur zany ngefa tena mafy zany tena mafy be zany dia misy zavatra manahirana foana zany le izy fa ny angatantsika moa zany ny hoan'ny fitsarana indrindrindrindra atovitoboka izay atokisan'ny vahoakanareo fitsarana marina tena zavatra marina atao
fa aza manaiky tsindriny vola zanoatra zany vola fitady fa ity resaka sakorokoroka rehefa misy loza ity koa moa no tena manahirany za zao voatratra za le olona zany aza manaiky zay mihitsy le misitana lakolosa le tsy nahita maso akory amin'iny tena vo tonga vany alina be ohatra zao fa ndia le teto amin'ny tanàna teto le olona efa tsy mamindra tsony tonga ny havanana tovitovy amin'ny fahavoazako any fa sainginy anazy a tsy miforotra de natosiko ny olona vao amin'ny ilana izy a de lasa tany ambany pneu anay ny tongony de vao hitsaka mivadiko zany le tongony vohitsaka fiaranay le izy voakiky mihitsy fa tsy hoe vohitsaka de le vohitsaka de nandalovany fotsiny fa ohatrany voakikiny mihitsy tonga de ramparitaka be ohatran'ireny pompe vaky rehetra de eritrereta am'zany zany hoe ny mamaika ny tondra le olona satria de manao hémorragie izy mbola nilain'le polisy vanina aloha rehefa aveo rehefa nazavainan'le polisy izy nety any izy rehefa afaka afirmenira teo fa zao mantsy no teneniko tam'le polisy alevsary za de alevsary tomobile koa de tiany karapanondra aloha hoetiko aloha io olona io fa io olona io raha mbola tsy hoentina ny hôpitaly afaka tsasakadiny io maty zay ny teneko tena mitiftifitra be tena lizy zany rehefa tena dinina zany ahoana moa délicat tsy haiko mitena zany te malagasy fa délicat be lalandrahan'le olona eto mantsy misy sady fandraisiko amin'ny resaka fahasalamana ihany délicat be rehefa tonga tany le zany tena tsona zany le be any baky leto zany hoe zao le zavatra commissaire andala aloha eto aloha izy de makany satria rehefa aveo miaraka am'le olona eny entina tany zany marina de rehefa nentina atao amin'ny hôpitaly de natao daholo zavatra mety rehetrarehetra io mitovy am'le resaka nataontsika maly momba an'le hoe pejany rivotra zako nanao publication kely ao anatin'le rindrina de tsy haiko efa nivoaka moa le izy hoe ny fahaizantsika manavaka koa ny tena olana ao anatintsika rehetra amin'ny akapobeny fa misy ny mahay manavaka kokoa misy ny tsy mahay manavaka ohatra ny momba ny maly momba ny radio le teo vao nresantsika momba ny accident momba ny any amin'ny hôpitaly sy ny resaka fitsabony tsika mpanao safo be mantsina de manao demokrasia te hanao zavatra fotsiny satria raha ohatra ka momba ny fifandomana eny amin'ny arabe azo atao de azo atao tokoa ny manavotra ny olona voadona de ny rehetrarehetra assistance en personne en danger daholo fa lasa olana rehefa aveo satria hoe tokony za zany tokony hitondran'le olona de tokony hitsabo an'le olona tena nivadiko zao nandona olona de le ramatoa nanararoatra mihitsy hoe andao za ho etany amin'ny hôpitaly fa mahazo vola androany raha fahitako an'ity ramatoa ty fa tena ny forcé ny vadiko tonga hatrany amin'ny plâtre satria zay ny tokony natao efa nanomboka teo fanaovana plâtre amin'ny professeur Rakotsafy am'izay zay vao nanampy tam'le ramatoa tsy aloha hoe manao arrangement manao raram-pihavanana de mba omenao vola ako de ozo ny vadiko hoe amboarina amin'ny plâtre anao de mandeha mody ianao rehefa aveo etoako taxi zavazava loatra zany mantsy zay le hoe kadekonnalité hoe tokony iarahantsika amin'ny famarafara de mba am'izay mba mifanoro ie zany mantsy tena zay mihitsy ka maro zay andragotsika de le falizy zany le toyany teo ry raibosy rehefa le teo zany de karakaraina le olona ny t-shirtako mihitsy namonosana namonosana an'le raha de pitserina amin'ny tanana l'izy mba tsy piritra be zany de rehefa manomboka am'izay le aza manaiky tsy maneriko manana fa so ihany zany fa le bandy le mpanao parkininao reo a mba fantatra anay aza miditra am'zany fazokonay io aza miditra am'zany de nangina fa ratsy zany efa nanomboka am'izay no oa be de be zoma le andro rehefa zoma de hitanareo le misy an'le olona le mahanitra reny le milahatra makeo amin'ny karana de anisan'ireny io ramatoa io de efa niteneniko izy hoe za ozy izy zao tsy afaka miasa ozy izy le dokotera hoe eo amin'ny ray volana roa volana eo aloha tsy afaka miasa fa zany no miteny anazy hoe ny telo volana alohako le karamanao telo volana tapitra le telo volana de efa nalana ny kofehany efa tsy maninona tsony izy efa bolana de mbola miantso any lay milaza falezanany hoe tsy afaka miasa izy fa azafady kosa tompo koa tena tsy kosany efa ny ohatra ray volana am'le fanarahana le izy tena fahatorika any le zavatra natorony chef bak anaty am'izany fotoana zany rehefa noentina rehefa tsabona le izy
de le facturation le moa zany makany aminy fa alaina sary alaivy sary daholo ny zavatra nataonao rehetrarehetra laivy sary amin'ny telefona anao a de rehefa avy eo a manao taratasy tena fifanarahana mihitsy de iny taratasy iny a no entina any amin'ny bureau an'ny polisy any amin'ny bak zany oentina any iny taratasy iny a de manao déposition ianao raha afaka hoentinao le olona raha ohatra izy mbola afaka mandeha fa ohatrany mantsy tsy afaka nandeha izy a de hoentina izy miaraka makao amin'ny bureau an'ny polisy nareo mba tsy isiny le fanararotana sy zavatra hoarinao vadika indray izy a de toriny ianao aiza am'izay moa zany vao makany amin'ny assurance sa tsy isy idirany assurance raha tsy tokony tsisy aloha zany le izy fa manana assurance le naraka fa ilay olona mety tsy nieritreritra zay fa efa-bola antiky mbola andeha ho any rakotoary manana ihany aho fa ny manodidina aza manaiky mihitsy le iny ilay fehezateny mandidy aza manaiky toy izy foanao vola mandehandeha ortia le papiriska nampanara roatra de am'izay nefa izy tsy menatra kory lefa fantatra fa maratra na olo oatra zany na azo klema tamin'le ratra de mba misy pititeny makaty aminay tsy hitanao moa maty de andramanao ny torany zay moa le fiteny eny ambilitsy lanikina any ambilany le hoe mody marary de rehefa aveo tena marary tokoa ty zao zavatra tranga anankiray amin'ny namana anankiray domin'ny olona teo am'parkina izy de nitsoka le tomobile ao am'le parkina nisy caméra de tratra le tomobile de hoe andao atao raharam-pihavanana zany rehefa tratra izy hoe andao atao anao constat tsy nety izy zany aloha izy hiakatra tribunal de rehefa niakatra tribunal izy de zao ny zavatra nitranga de niakatra de efa maninona ianao nandositra de hoe za sady tsy manana assurance ny lany visity fa rehefa voaka ny didy de afaka izy satria caméra de tsy fantatra hoe rehefa voaka ny didy de afaka izy efa nitsotra hoe tsy manana assurance sady tsy vilamy visity de afaka izy sao de misy koa anao an'izany de le zavatra mahavarina de ty raha nampiasa vola tany amin'ny fitsarana ainy ianao maninona tsy namenan'le olona le izy raha atao hoe nampiasa vola izy aza misy zahatra tsy logika be de be aloha zany fa zany fitsoana amin'ny asketa tsoka de aveo indray izy ndray manany marina de mampalahelo mihitsy zany eo nefa ny tena zay le izy za mantsy mahita zao ohatra ny polisy zany a le ao amin'ny bak le bak zany la brigade anti accident miasa zareo tena miasa ry zareo a ary izy azo antsona foana antsona foana ka any anangy zany ny alina makany na amin'ny alina satria ariva le nitranga le izy a de lany tany amin'ny hôpitaly tany ny andro sy ny fotoana mbola nanatitra n'le olona tany antranony zay vao nakany amin'ny tany amin'ny bak tao tsaralalàna fa de mandray somatsara aminay manoro zao atao mba tsy isin'ny olana zao atao tena zay ava toroko anareo zay hoe manaova mihitsy a taratasy taratasy a eo a ianareo a ianao lay nandona nananitsaka sy lay olona raha velona somatsara izy fa raha ohatra ho sendrandosa fahafatesana izy a de anjaranao no mikarakara de anjaranao no miresaka amin'le olona hoe inona no atao ino atao fa raha ohatra izy hoe ampiakariny fitsarany ty a de zay zaniko ny olana amitsika dia mijery ny zavatra rehetra avy any amina zavatra sarotra avahana de lasa isika menakavo no lasa mifanjinja amina zavatra verenana kely mihitsy le omaly satria nanoratra aho ny olana amitsika tao anatin'ny fanakianana samihafa momba ny zavatra resahana eto amin'ny rivotra ohatra hoe baolina kitra fifidianana ary ny fandaharana de ataotsika mifangaro ny eritreritrytsika sy ny zavatra mety ary ny zavatra tiana atao izahay eo amin'ny fandarana rivotra tompoko de tsy manao ny zavatra tokony atao fa manao ny zavatra tiana atao averina ihany ny atao hoe kritika de misy kritika azo raisina ary mandainga izahay eo amin'ny rivotra raha tsy miteny hoe mihaino izahay fa nareo ny tsy mino be de be ny ampondra mieritreritra fa hoe lerony raha voatenenina de tonga de manangam-bovona inona moa ty vovona tena miteny anareo za goty mafy nefa nahazo ana koa tadidinareo tany amin'le groupe le misy le hoe fosafosa iny efa misy tratran'izany angeny aho hoe mota pédophile
efa tratran'izany le publication dia zao no mba angatahana araka le resaka erika maly mba hitsongoloira nga le olona le miteniteny foana be dia be isan-karazany mba andikamy efa nanonona anarana tamin'ny maly dia za manonona hoe raha mahay ranga ianareo ao amin'ny cybercriminalité sy ianareo izay mieritreritra hoe fa raha miditra Jean Luc dia mbola tafiditra ihany na seny mahay zany ianareo matoa manazava an'izay dia tadiavo ry nikramasy satria misy miteny hoe anareo dia raha zao sy mompiteny an'izay nareo dia sahirana mamaly an'le olona miteny miresaka mirindrina ohatray olombelona rangatiny eo fa tsy intelligence artificielle dia izay ny resahana le resaka le teo na le resaka fahasalamana sy le accident teo mahaiza manavaka isika rehefa miresaka hoe ny jurisprudence zao ohatra ao anatin'ny resaka fitsarana dia ny fahaizana mijery ny lalàna arakaraky ny zavatra mitranga zany ny atao hoe mianatra zany ny atao hoe mianatra tompoko zany ny atao hoe mianatra ka ampiakaro ny manao an'le kotrana ny député dia zay kelikely sandry atao hoe bisepotra dia zay bebe sandry atao hoe trisepotra ilany tena zay teo a rehefa miseho zavatra ohatrany ka mpiseho vahoaka le zavatra atao tompokoa dia zavatra marina tenenina fa tena diso daholo zavatra ataonao rehetra mialatsiny aminao akoatra fa tena diso daholy tena diso da pektaria amin'ny alina rino ataonao lazainao fa biceps fangarongaro daholo zavatra tenenao tsy haiko ianao angamany trouble ve sa ahoana fa mampalahelo any le satria reny zavatra reny nitany olona dia ho ataon'ny ankizy reny a na ho ataon'ny olona reny rehefa avy eo a dia anahirana olona na ny olona izay miteny e moa le misy le blague moa sahina le nitantarainareo sonora le hoe nisy namorona nareo dia hoe nisy accident te tsy dia nanao oatra zao fa anina tsy blague iny ka tamin'izy zany tamin'ireny fotoana eny dia misy mba nitondra ny anjara tsy takagersy zay tamin'izany dia manao an'ireny caméra caché reny dia zao le fandehan'le izy nasinra honora akondro ny tsahana dia voatabia ny tsahana teo amin'le sisiny teo dia rehefa aveo misy olona mandalo amin'izay le nanontaniana mba tantara hoe ahoana fandehan'le accident fa misy mitantara ty zatra tsisy mihitsy tena misy mitantara hoe ahoana ka fandehan'le accident nitranga teto zany le tobila avary tena misy mitantara tena teneniko mihitsy taloha misy an'izay fomba fanao ny fampitambo-avao zay tsy manadiady lavitra be satria zay miainga amin'ny hononle zany le zavatra tsisy mihitsy fa nalaina akondro dia voatabia dia anana dia naraparitaka teo zay zavatra ohatran'izay nisy fotoana nasina ratsy endrika ny mpanao gazety mihitsy hoe mpandainga reo olona mpandainga reo resaka fotsiny reo misy filazany rambelo anazy zay hoe inona moa le izy teo fa tsy tadidiko tsony ny fomba filazany azy hoe zavatra tsisy fa foronona mba hampandehan'le zay fa le zay iny ty tena napoe fa tena misy navitananao an'izany tany amin'ny fotoan'andro ny tany misy navitananao an'izany teny le vehivavy a dia misy vehivavy anankiray avoarinana dia le izy ane le diso mihitsy zay mahatonga na misy namana sasany misy namana ray zay tsy mba miteny zavatra eo mason'izay olona zay raha sendra mbola mba tafaresaka aminy fa tonga dia avoakany hoe mivoaka rozy mihitsy hoe za mihitsy fa zay fa matela rehefa veloma tompoko za tompoko andiva sy zavatra misy efa may mihitsy eo Los Angeles no io ataonareo io ihany Los Angeles efa may enareo misy an'le hoe afandiovana manatio Andriamanitra mialanenina izy jirefa tsara fa na mifandehan'le afo raha manahirana mijery izay indrindra rahalahy erika izay indrindra ohatra matsikaiky tany amin'yohatra matsikaiky tany amin'ny latsaky ny taona 2 arivo tany tao amin'ny Roxy misy fampisehoana Dora Johnson tsy raikitra io fampisehoana io fa tsy tonga ny sonorisation tamin'izay satria tsy mifanaraka tsara ny sonorisation sy Dora Johnson dia tonga ny mpijery tao anatin'ny salle ny Roxy fa za mihitsy moa zany niteniteny ambony sehatra niaraka amin'ny Dora Johnson hoe tsy raikitra tompoko fa dia elana tsiny ireo izay efa mividy karatra dia mbola manan-kery izay dia amerina ny vola fa ny apitso alatsinainy ny hita anatin'le gazety anankiray izay tantaran'le spectacle Dora Johnson dia nataony dotao moa na maro azy ireo namaranan'le izy efa eto sy ny sisy tena gesta moa koiba nosoratan'le mpanao gazety zalahy le concert tsy nisy
zay anankiray tena zavatra tena nisy ohatra blaky na diany tombokolay zany blaky na diany tombokolay blaky na diany voasamby polisy efa le concert satria la izy tinona tena raha ohatra maka ohatra tsika tsy hoe kory hoe ny mpanao gazety rehetra fa zay le mahay manapaka mpanao gazety a ny olana kely amin'ny ankehitriny sy ny taloha amin'izao tena maro dia maro ny mpanao gazety zay miditra ao anatin'le sehatra le asa satria tsy misy asa ohatra fa rehefa mahita olona tena passionné na mpanaova gazety tsika dia mahita mihitsy ohatra grand reporter rehefa tena grand reporter tsy misy ohatrany hoe Lantimère Rangers Lantimère Rangers rehefa tena manao fanadihadiana eo ihany koa zany ny tena olana kely amin'ilay ohatra ao zao aty andafy zao dia mandeha mijery ahako dia mba te hitantara ihany aloha zany hoe inona daholo ny zavatra azo tantarahina tahaka ny hoe mitsiditsidika amin'ireny hoe foto-drafitrasa namboarina tamin'ny lalao olympique ireny a fa mbola asiana fotoana hafa hitantarana azy hoe nanangana foto-drafitrasa ny frantsay tamin'ny fotoana lalao olympique izay nahatratra 5 miliara ny titibita dia tsy miresaka ny volany zareo frantsay tsika tsy miresaka ny volany zareo anglisy sy ny alemanina isika fa io kosa le rigueur amin'ilay fanaovana an'ilay zavatra zany tahaka ny hoe misy fihetsiketsehana dia mivoaka ny floalita fa zao le zavatra aporosihana zany mivoaka le floalita dia manao encadrement ankehitriny ohatra ny endratrendratra tsika menakavy eo dia zao zany ny tour de biceps angony eo mamasina daholo raha ngamy floalita rehetra dia apetraka eny amin'ny gradin izy ny vahoaka tsy manatrika eo dia asio kabary miezinezina milaza hoe iainga isika andeha hitady ny loharanonafo tsy voatery ny BNGRC rehetra ny manao ny asa ary ny lalàna alefa eny Tsimbazaza momba ny hoe avahana tsara ny accident sao manjary mampime tahaka n'le bandy ny ady teo Tsimbazaza kady lalana dia ny fanao totondro dia naratra dia nisy 4-4 zay teo akaiky teo fa eo akaiky le 4-4 rehefa misy jolamboty tonga dia amboary tonga dia karakarao izy razoky ao anatin'le tômôbila le chauffeur tonga dia ameo vola izy dia tonga dia alaminy tsisy dilan'le 4-4 reo le bagarany bandy mitaingina bisikileta sy le bandy okay anareo ray to tsy miteny nareo mbola vanina mieritreritra ny lasany izy mieritreritra ny zaza efa vitany iza makorel manino makorel mba voasazy am'izany nareo rahona mahavoasazy any am'izako le mieritreritra zavatra efa vitany izy koinona ary misy fanontaniana valika vetivety io fanampim-baovao hoan'ny sady valiteny ho an'ny manontany an'le mijanona avy fety manahoana momba fitenan'ny tomponakany Madagasikara rehefa mandeha ny chanina any Kenya Tanzania Ouganda dia tsotra aloha ranony loharanom-baovao efa eno ofisialy izy ty tsy ofisialy fa maripototra dia zay club tsy manana mpilalao mandrafitra ny ekipa-pirenena malagasy dia manohy ny fifaninanana raha manana ary izy fa hoe latsaky ny roa hoe ray ny lasa any iray mibozy zao mpilalao an'ny RDG Steam dia tsy voantso anatin'ny ekipa-pirenena dia mandeha izy tsy miatrika ny fidinan'ny tompon-drakany Madagasikara na ny PFL ny ekipan'ny RDG Steam satria kosa lera bandy akama 56 match 56 match nefa ntsika tsy maintsy mandeha fa le anarana rehefa volana iny juin tratra le izy dia tsy maintsy ezaka tsika anao an'izay zavatra hoe tsy maintsy miainga le fifaninana-pirenena amin'ity tapatapaka ny volana janoary ty raha ny daty efa eniko aloha fa mbola tsy mahazo calendrier dia tokony ny fahavalambin'ny folo ny volana janoary zao zany hoe raha 56 match zany firy ny ataon'ny ekipa ray rombe folo ale sa le retour 24 zany raha le retour tsy maintsy manea satria so ihany reo ekipa rehefa mitangorongorony atao manodidina daholo tsy maintsy enjehany io manjary tsy tratra janoary febroary mars avril may ary tokony vita melohany fa 5 ny volana jiona ny fifediny anaram-boninahitra fidinan'ny tomponakany Madagasikara sy ny tomponamboara lasa any anivon'ny confédération africaine ny baolina kitra zay anaran'izay zay mahatonga ana amin'ny teny hoe aloha andeha le fidinan'ny tompondraka-pirenena any Maroc any mandeha ny anazy ny championnat na andeha ny chaniny hitantsika tsara fa ny PFL ny LDC any Afrika zao mizotra so palahelo an'ala izy mijery an'le LDC any Afrika le tsisy mpijery misy le ty le terrain tsy aritra monina mezana an'izay valiteny zay mba ho an'ny rehetra zay manontany faharoa verenako vetivety le nyteny andrakoty teo le hoe bdb zay indrindra mahatonga ny lasa sarotany amin'ny asa fanaovan-gazety satria tena marina
misy olona tsisitsisy atao avany dia miditra ao anatin'la asa fanaovan-gazety. Misy olona mahaimahay mandahateny avany, mahaimahay mandahateny, manamanana foto-kevitra tatatana etseroa dia milaza izy fa mpanao gazety. Dia nefa le nandany rondo, nandany goka pataloha, nianatra ny ray aman-dreny ny fohifohy nitady ny vola ampianarana anay lasa voadingana ao ambadika le izy. Fa le nilaza azy fa zao za tsy te tonona anaran'olona fa misy anaran'olona voatonona ao anatin'izany. Reny ane tsy nianatra an'izany, tsy nianatra an'izany asa fanaovan-gazety zany reny, fa satria nahay nandahateny sy teroa, nahay soleladelaka tery dia nahazoazo toerana tao anatin'ilay asa fanaovan-gazety dia milaza izy rehefa aveo fa c'est un grand journaliste. Tena ve no milaza an'izany je suis un grand journaliste. Oui, dia manambanimbany any reto ankizy vo niakatra reto zay nge mavoanareo ankizy ankehitriny e, aza tinona tompoko fa ny ankizy ankehitriny ny akamarony reo ankizy ankehitriny reo dia nianatra izay atao hoe asa fanaovan-gazety zay communication, diplômé en communication médiatique. Teo aminay no nisin'ilay hoe nanao hoe diplômé en communication, manomboka mianatra mpanao gazety no afaka mandray ny asana fanaovan-gazety. Fa rehefa taty ariana raha mibozy itsykely any tena fotoana ny voaniny atao hoe communication médiatique teo amin'ny fampianarana teny amin'ny anjerimanontolo tao amin'ny sampana Stellarima le taona fatatria amin'ny taona 2000 niakatra communication médiatique zany le manofana olona ho tena ho lasa mpanao gazety efa taty aririna be satria za zao 88 nanao SN fa mbola tsy nisy tao anatin'ny tena tany 4-5 zay tena ko fa taty amin'ny taona 2000 niakatra hoa. Fa raha ohatra zany ka raha misy zokobe te mitonona fa tena mpanao gazety feno nianatra fanaovan-gazety tsy nianatra teto Madagasikara izy, tsy nianatra teto Madagasikara. Ary misy zay hoe tany izy nianatra tany ivelany tany Harvard ohatra. Matetika Sorbonne foana raha vao zay fa very Sorbonne raha vao resaka lettre matetika Sorbonne foana raha vao raha tsy zany de Oxford. Tsy tenontsika taiza izy nianatra dia tsy fantatra raha teko dia tany ny anarany fa makamaron'ny olona nianatra tany ivelany ka tao anatin'ny Repoblika faharoa dia tany amin'ny firenena tatsinanana. Marina zay dadato raha miposa tsy marina saika tany URSS daholy vitsy any dia tany Cuba vitsy ny nahazo borsa nandeha nianatra tany a Frantsa. Fa anatin'izany fandekamako PDP ny ankizy moa izy tamin'izany PDP ndray nanao an'izao hoe nianatra tany izy a dia avany makany France moramora kokoa dia avy izy nanohy tany France PDP tany Allemagne de l'Est dia everenako kely dia faranako dia lasa mampalahelo le ankizy amin'izao fotoana nianatra nandano filotaona nianatra ny naka master sam'ilay communication médiatique dia ambanimbaniana reto le ambanimbaniana eo ihany fa le tsy zakan'le teo aloha zany mahita hoe zay le zavatra ny anarany nianatra an'izy zakan'le teo aloha dia ombako tsy mahaza dia mararo ny foko satria alahy le vao navita fianarana dia zany mbola mezaky ny tehany indry hoe tsika an'izany sady tsy manaiky eny ombako fa le izy kosa aloha zany amina resaka asa saotra zany le ny fianarana sy ny traikefa mantsy tsy mitovy fa raha tena paingopaingotra kely ny nianatra dia makatraikefa any amin'ny lehibe izy ny tena tafotafo izy rehefa narahana fampiarana ka nanovozana traikefa fa ny olona manana traikefa koa tokony tsy mizaozao e raha abatompoko salamo allo miaraba tompoko aizy nakaisa avy ny orana alina fa marimarany rotsaka alina iny a za moa tsy nanao tsy napiditra an'izy tao anatin'ny élément vaovaony hoe miatona aloha ny délestage araky ny loharanovaodélestage satria lasa misy ranotsika zao dia tratra le tanjona le fanodinana an'ilay tourbine tompo araba allo tompo miaraba daholo e salamy
momba n'le resaka hoe zava alina tsentina sy le eo amin'ny androny io angeva ty amintsika ihany e vidy vara dimy kapoka atavy amin'ny sasekely fa ty saro mandreta vidy menaka rankimilina atavy amin'ny sasekely fa le sasekely be dia be avy eo very a manesina n'le dalina aiza le fitonam-patakana aiza le commune avy eo le commune menatsiny le fitonam-patakana menatsiny ny fokotany menatsiny ianao nefa ny manao an'le izy ho an'ny toera raitsy resaka fiarovana n'le fitondrana-fazakana farazavatra tokony azo reglena voalohany hoe tsy tokony anary an'ireny a dia efa tokony tsisy azany tondradalo zany tsisy azany dalina tseto zany eo dia samy mizaka ny nataony eo e masoba hoe tena marina zokisany nareo natadidy ny fitondrana teo aloha tany aloha tamin'ny fitondrana Ravalomanana dia nisy fotoana namoahana ny resaka arina sase io lalàna momba ny arina sase io iza moa rava daholo ravallisany tatrataona zay ao zay vao miatso dia mirava zay tsy ao ihany koa tratrany taona manahoana lesy avy be ny orana eny lesy avy be ny orana nafinaritsy ary matory ao anatorana fa verina kely zany le resaka compte anonyme na compte fake dia ny ragody teo satria izao ny antony tsotra kely ny mahatonga an'le hoe tsy resaka amin'ireny mihitsy a zany satria reraka fa ny antony tena ngeza be antony tsy resahana amin'le izy a zay mbola aprisiako ny olona hoe aza mamaly an'ireny a na dia misy olona ary ao ambadika ireny mazava ho azy fa misy olona manoratra an'ireny mamelona an'ireny sika raha vao mamaly raha vao manoratra ao anatina compte fake anankiray na mijery fotsiny le commentaire raha dia efa mamelona an'ireny dia efa tsy zaza fa manomboka tsy hijery tsony aleoko mijery Real de Madrid resy 5-0 lozako tena loza le resy hoala elo zay na tonga leo nisy anarana voatonina teto maly satria rehefa nojerena dia tena compte le izy fa misy anarana tsy valinako misy olona tsy valiana mihitsy satria rehefa jerena dia hita hoe compte fake le izy na dia zahana siana namana ary dia tsy mamaly an'ireny tsy mandany andro mamaly an'ireny akory eny tompoko allo eny tompoko allo efa lasa izy ny ako ny tena olako indrindrandrindra zalatsa resaka fanaikanana sy faneho-kevitra fa niadina ny vao miditra makany amin'le onde négatif na felonana dia efa mahazo amiko koa io zany tsy mety aminay io anankiray fototra tsy mampandroso atsika io e erika teto nisy fotoana ny teny anay mahazo mialina fa mialina amitsara fa tsy mety any anazy zany felonana mitadika makany amin'ny zavatra ratsy foana dia aza mandeha am'zay raha vo izay ny ataonao dia tadidio fa na tena ifampiinvité atsika donaka ifanao fasafasy zany fa aloha zara voatra ka ilaina le izy za masara aza misakisaky raha tsy za ndraika antitra karaha kapilako potra kapilako allo eny tompo miraba tompo eny tompoko iafaly miarabantsika rehetrarehetra zay le ty tsara hitapandeka amity koa efa tena manomboka mamina mihitsy fa Phoenix pasteur ka zay ke miteneny koa fa izy laha ny Phoenix zany tsy teneniko le antony karaha tena mana miala tsiny resaka kely ale pandeka maniresaka hoe zaponena mesaka anaty vady zaho ah koa mba gaga tamin'iny hoe meny fanjakana malagasy misy vidiny le izy tamintsika zany a ny anatena arytsika nefitsika tamin'ny mampoa zay zany fantanina tokony zay mitatana io tsy hoe io mitatana zay fa nanatena ohatry zany foana inona ny tsy anaova projet fanapireo mpamboly reo na resaka fitaovana mamboly inona ny problème am'izay zay tsy manana budget ve fandakana sa sy ino misy ty antony projet ho an'ireo tantsara fotsiny taty tsara fa nytantsara dia inona tsy hijerena an'ireo tantsara tsika memenina hoe toto de olona be lasa tery normal miakatra Antananarivo daholo fa tsisy zavatra fotsiny ametahany ambanivohitra fa tsy io reo omeo reo dia ampianary zareo
fa za sy tava misy fiovana ampiaina tia Madagasikara ambary io ary tsy maintsy misy efi amin'izay fa tsy fiaviana tena hoe zanona izy ame varetsika foana reo koa nge tsy ame kado zany manera dia sady mitaky ihany koa ahoana ny vata fa tsisy manome kado graty zany efa miraha soa atsika dia maro tapatapaka ihana dia zany le toerana lalovan'le reny itsy no aloha lesy rehefa avy eo any ambadika any miresaka ohatrany hoe mandalo misy party mandalana ambodiaty zay zany toerana zany ambodiaty tena maharaha le androana tena masako ndefa vovay le lalàna taty manonary izy zany olona zany matatany am'le sofina satria hafahafa be any e randrimana tena ve zany misy ny tokony anaovana koto dia anaovany konkotra moto dia mentera amin'ny tobile ry dia tobile koa resaka tokony mba efa hovaina lalàna satria Benekelo tena maro nefa tafidy tenana lara dia efa tsy mazaka raha dia safidiny aminy izy dia sady sofera na bikole izy fa tokony mba foana zany le lalàna aioana raha ianao kely matsiro tawe aloha dia tsy tsy aiza zao ny raha hoanao raha fa anina fa any izy zatra nazavainy teo momba resaka course moto le resaka le resantsika tamin'ny maraina zany ay le hoe tokony hovainao zany lalàna momba le anina io fa misy zany ohatrany hoe nitiano tenena zany ohatrany hoe nadalan'ny sasany zany lasa mampidi-doza ho aniny avy ay tena mazava kosa izy zay nataonao tatitra zay nkiara-mahandry dia raina sakalafay ianao eny tompoko Didier Merabanareo salamy taona tompoko samoten'andriamanitra soka makasika an'le resaka baka sy ny fifamovoizana teo saika mba ho tenenina kely le hoe tsy misy lalàna makasika an'le izy dia en fait misy lalàna tokotra n'le izy fa tsy hoe tsisy lalàna zany on s'inspire ny code civil français zany rehefa manao ny teny code civil français rehefa mandeha amin'le izy dia le arrêt patentaire no appliquena ka zay mahatonga an'le hoe raha sanatria mamono olona ianao dia tsy maintsy midikely foana aloha dia eo zay vao alefa le circonstance an'le zavatra hoe ohatra ny ahoana sy ahoana ny fandehana ia dia zay fa dia mirary soa atsika rehetrarehetra mirary tontolo mahafinaritra zoka ke tsy misy lalàna gasy code civil frantsay zany teneniny zany alizy tsy migadra zany fa garde à vue zany hoe tazomina aloha le izy fa le izy homicide involontaire satria tsy ninina natao jeryatrika eny tompoko garde à vue jeryatrika ao daholo salama be salama ino mba saika fantanina misy olona mambaiky mamifantaniana ana fa tsy haiko na voavalinareo ao novalianay raha azonay atao hitanao misy vavady misaraka dia marara ny zazakely dia any amin'le vehivavy ny zazakely misy namana zany mampanontany dia tiako mba hovalianareo fa zay tsy dia mailalana dia ara-piarahamonina sy ara-pitiavana sy ny hafa ve rehefa tsy sakana an'le reniny ve le rainy tsy hamangy azy azo atao ve zany dia inona ny tokony ataon'le olona o fa manontany anay le namanato aminay azy zavatra nareo afaka mamaly aby sy dia maty sotra tompo nytraiky efa nandamina fiainana moa tao anivony fokotany na lalako zavatra ny hoe raha mbola kilina izaza latsaky ny fitombe folo ka tsy mijery fotsiny reny fa mahay mandray andraikitra mbola azo antoka fa avita miantoka dia any am'ireny fa tsy any amin'ray ray zay eny tompoko allo eny tompoko DJ feo an'ray mibozy hoe afaka atao premier afaka voa tsy mahay atompoko tena miala tsiny fa tsy mahay zaza raha mihira dia rehefa tsy besy dia afaka manao première voix ianao fa tsy afaka manao quatrième voix nge première voix nge na feo grave ary afaka atao fa tiany tenenina hoe afaka manao soprano ve ianao raha zay mavita fa amin'ny gamme ambany
aba honora miarabantsika rehetra ry faly miaraka aminareo ry miaraba honora hafaliana foana tsiklava miaraka aminao tiako ianao namako io mahazo ampandrakama amin'ny resaka journalisme io izy mahazo anay a ato amin'ny EPS tena olana ne le raiky taro nympifandonana madinidinika andramina de vao mandeha ny ana hoe olona ambonindray kokandray mazao io fa tandray moa de tena raha hoe tena provizina hoe tena provina zany lalàna hoe tena tsaraina tsy de olana ny izy moa am'le hoe fotony tsy lezoko ny telemidy mentany tena olana rtoky eo am'zatra misaotra pastera tsy pastery nika manginy la ay za ve amindesy milaza amin'ny marina de tapenina ambava mba mery olona avany bokolo iny faiza bokolo kokolo ansi anara-pirenena izy ro vavy moaly le teo amin'ny zaridaina de ahoana miany altijeo izy zay mba le anina teo raimpoja le resaky le olona teo le izy zany amaolombelona tsy tokony hosakanana le olona le tia nytenenina kely zao hoe te andray andraikitra le rainy de za miteny hoe arakaraky le didiny le fitsarana le mitranga fa raha maolombelona aloha tsy tokony kosa sakanana le ray mpianakavana misy matsy le hoe tena naherisetra be le lehilahy de izy misy fitsarana tsy mahazo manantona enao a telometatra mialan'le trano misy zany ka telometatra enina metatra misy zany eto amin'ny telometatra izy le fantany ateo na raha fa tsy enilany marary le zazy tsy avelan'le raha matoa zany tiako tsandrina kely fotsiny fa le lalàna araky le zavatra fantana moa hoe miaina ny lalàna e nefa tsy mba misy fifandaminana n'le lalàna hifanaraka am'le fomba fiainatsika malagasy zay zany anisan'ny tena olana ankezandrentra ary zala mpitondra moto efa nalafa mizara sokady anakoroa misy an'le hoe de autant le ohatry ny afokitay le ohatry manendy masikita reny eny andalany de misy an'le anankiray a le fa mazatra le anankiray le ohatra le anay tsy setroka za zany manana eritreritra kely zay indray hoe mandeha eny andalana eny anao mandeha mora milamina tsara misy olona vany tonga de manana problème na resaka mampirafy mivadiny tsy mijeritry izy mipita fa mipita fotsiny am'zao e za be mandona an'le olona sa le olona no mandona ana am'zay fotoanzay soratsika namasiko teneniko tena amafisiko le resaka tenen'ny EPS satria tena marina zany fa mampalahelo raha misy satria ny antony tsinona hony any am'le école tsy miankana amin'ny fanjakana reo izy tena hitrangan'le izy antsiarahaba topoko miaraby zay foana moa le fitenentsikamotoranga inona moa zany ny problème an'le fanjakana ny tianasivana numéro am'reo bandy reo misy numéro nkareo fa etiny etiny na olona fantatro zao ary malala kody a olona tsy tokony anao an'izany a de mivilana mihitsy ny retro vivirako le mandeha de lasy izy de inona ny alahy zay sisa nataony ery aloha ery olona efa miafy mampidibola ho an'ny vatany le moto a efa tokony anana sa stats ny anina nge zany matriculation numéro zany zay manana moto efa eny andalany foana ny androkena hoe fa de eto amitsika moa zany de io zany problème atsika foana ny moramora eo hatramin'izao mbola moramora ataon'ny olona moramora au pays du moramora ohatra manderaka be le izy fa tena za moa ndraindray de tena tereko mihitsy de aloha ifampitady eo mivisy ny vatany fa mivava be kory le rony reny hoe manahirana be de ohatran'izay nefa le tsy mety lasa mandrangitra olona nge anao am'zany lasa miafiafy kely de ozy le ramose anankiray ianao ramose tsy miteny ka ina ary no teneko koa fa io nataon'le rio azo izy lasy iny izy lasa tsy fantatra izy rangava miafy an'le fanjakana hoe leo numéro anao ataotsika hoe numéro tsy fantatra ina ny fomba anaovana azy rangava tena misy tena manao deri de fuite nakitso raha sy ny matriculation le izy de mba hita hoe le numéro zao mikitika iny yo makasitraka aloha marzily de misotro jus naturel meko ty vaovao ty satria tena misy tsindrin-daona be tsindrin-daona meko ty vaovao ty vaovao maharary eny zany
mandasa aloha suspense aleo aveo tenvesa miarahaby mamerana raha efa inan'le vina kely an'le resaka ny lalàna fomba fifavoizana ny tena oa mitondra tobile mitondra moto rehefa any na fotoana mitondra moto ny fotoana mitondra tobile ny olana am'le accident raha tena hoe nidamo tena nanao an'le izy na migadra adalako zay satria za nanao accident fa ny zalala mitsofoka ao ambany ao za miditaponja ihany ny adalala de inona le titre n'le fidirako aponja tazomy mavonjo mainky any aponja erovana ny aiko fa zany no mitsofoka atao ambany tobile hoe erovana ny aiko avavy iny lalana iny erovana ny aiko any izy fitsaram-bahoaka zany raha mitsofoka ao ambany tobile le olona manao fanahiniana nitsofoka atao de manao fanahiniana moa tsy nanao fanahiny iny fa le fisetrasetana tsy fitandremana tsy mamofo tamandry ary tsy manendy besy le misy indray mandeha le teo mamasina le resaka taxi bus moto maty moa le basikely mitondra moto resaka tao anaty vary tsy fakazahoana fampikasoka kely teo afaka mifampiresaka reny nefa rano le faratao fahafatesana fampidirana pontsy raha lalinina kely le izy mety tena no fananina ihany le chauffeur fa raha tsy mibahana teo aloha le risy maty ohatra mialatsiny antoanakabiny mialatsiny antoanakazina am'izay zavatra zay fa mety ny lalàna an'izay tonga de ipetaka hoe nampidirina vonjo mainky le ry irovana ny ainy na hoe za manokanampine camion etiko de ampidirina vonjavonjo mainka irovana ny aiko efa le bando mamony tena ambany tobile ambany camion sarotra tokoa le toedraraha resaka tsy fifandeferana betsaka za masamy teny anareo fa raha ny accident na moto eto am'izao hoe mbola vitsy io fa raha ohatra hoe tena misy tsy fifandeferana raha vo tsy misy ny fifandeferana tena angamba tena afaty olona tsy faty olona eto misy lalana amboarina zao pitatafika betsaka ny mpitondra moto andeferana mpitondra fiara de miala ny accident betsaka ny mpitondra moto mandefitra noho ny ataon'ny mpitondra fiara de mba miaina ny accident fa raha io ny tsisy fifandeferana betsaka no zao io fa ty olona na de olona misisika va ty amin'ny akavanako aty am'izany de tsisy afaka atao fa tsy miteny malota ao an-tsaiko fotsiny aleoko mijanona aloha mba tsy hamon'olona fa imotsy fa raha de atahorako indrindra eo pitatafika misy lalana voamboarina vita goudron ary ngeda be mihitsy le izy mbola tsy azo andehanana izy io fa midy tsy fantatra io na makaiza fa eo pitatafika eo fotsiny izy de manivaka manivaka lalana ngeza be makany ananina io tsy fantatra io na fa tena loza ity entoko midy le lalana fa rendray nareo ronao raha fa manao course io sahady zay tratra aloha de aloha saziny zay loha hoe sazina zay tratra efa manao course sahady zay kamba io antso farany antso farany ianao no antso farany toko miaraba anao manina soky tapaka le antennak izy tsy tsy mitovy ny MD na ny mandat de dépôt sy ny garde à vue ny garde à vue de any amin'ny gendarme sy ny police de 48 heures afaka toizina lizy arakaraka fandehan'ny enquête ny MD de nandalo tany amin'ny parquet de alefany any amin'ny fonja zay ny tsy tovisa zany aloha raisina aloha vahiny raha veo toizantsika le izy sady mbola resaka zavatra fela misy vavaona baolina miaraba antsika rehetra eto amin'ny plateau indray am'izao andro mahafinaritra zao miaraba ny mpiandrehetra ny tokantrano zay maintsy tapaka nyty radio RTGT indray iresaka indray ntsika mahakasika ny tolotra endrana 643 araka ny teny aninareo teo dia tolotra ray izy avao amin'ny pamp fa resaka fiandramam-bola le izy pamp fa na hoe efa eninareo le zavatra tenen'le olona omaly hoe avizivizinareo ny izy rehefa miantso an'le telefona teo ndana makany amin'ny akaiky anareo de tonga any de hoe amin'ny telefona ihany de zay de vizivizy mba afanio kely aloha izay hoe ie efa enina ihany moa mahakasika an'izay tamin'ny omaly de valentsika mihitsy izy androany mahakasika an'iny voalohany indrindra aloha zany ny tolotra endrana 643 de metomboka amin'ny 1,500,000 ariary na hoe 10 metsy ray tapitrisa ariary zay zany minimum afaka indramina
misy zany ny olona minimum zay ary maximum zany a indray miankina am'le olona miankina amin'ny fahafahany mamerim-bola isam-bolana sy ny antokananany ie dia ny antony mahatonga le olona hoe miantso a misy amin'izy ireo ataontsika hoe miendrana 2 hetsy ariary 10 hetsy ariary ohatr'izay zany dia iny a tsy afaka misitraka le tolotra endrana 643 zany izy amin'iny fotoana iny a nefa kosa misy andreo agence anay eto Antananarivo a dia izay mahatonga anazy hoe rehefa miantso aminay a dia alefanay makany amin'ny agence hoe raha latsaky ny 1,500,000 ariary a dia tsara tonga dia manantona agence nareo zay zany ny antony mahatonga ny zay zany nampinainaina n'iny olona iny zay indrindra satria tsy fantany zany le montant nareo tsy manazavako efa tonga eto foana manazavana izay ka fa mety hoe tsy naheno izy tamin'izay fotoana izay tena olan'le olona zany a izy kosa raha ohatra na tsy naheno izy efa tonga any amin'le agence izy tokony ho raisina tsara fa avaninaaverinary indray dia arindray dia averinary zay le nampimenimenina azy dia lasa mivezivezy fotsiny izy ny afarany na janony le izy ie voaray moa zay fangatahana zay zany fa hojerena manokana makasika an'izay olona zay afaka miverina miantso izy rehefa eo a manazava misimisy kokoa makasika n'izay hoe kany rehefa omenao laharana izy 643 ihany zay ihany zany ny laharana afaka iantsonanay dia tsara mampafantatra amin'iny a fa rehefa miantso any 643 izy dia mampiditra fahana fa tsy numéro vert zany le izy zany hoe misy fahana ampiasainao anatin'le izy nefa kosa tsy afaka atao tolotra le fahana fa tonga dia vao miditra le crédit a dia miantso avy hatrany izy zavatra atao zany raha hisitraka an'le tolotra dia miantso any numéro 643 zay zany tapenao mety avokoa na 034 arakaraky ny tambajotra moa zany sarany iny ie arakaraky n'izay zareo mametraka an'iny hoe zao ny isaky ny 2 minitra fa hatreto aloha zany any zavatra hita zany ny Airtel anisan'ny hoe moramora kokoa raha ohatra hoe manana an'izay numéro Airtel zay zany izy dia afaka miantso amin'ny numéro Airtel 643 ie ny tompoko afaka misitraka ny tolotra avokoa zany ny olona rehetra rehefa 21 ans hatramin'ny 65 ans zay zany le izy a afaka misitraka izy a rehefa manana fidiram-bola mazava zany hoe na miasa amin'ny orinasa izy a misy ihany koa ireo miteny hoe na sofinasa na orinasa na vavanasa na salarié izy na miasa amin'ny orinasa na ataontsika hoe miasa amin'ny privé zay nefa taran'ny olona anazy dia afaka misitraka anazy ny faharoan'izay a afaka misitraka an'le tolotra ihany koa ny olona rehefa miasa tena zany hoe na mivarotra izy a na ataontsika hoe ireo mamokatra manao production na ireo hoe service ihany koa io zany tena betsaka manontany rehefa miantso hoe ho anay mampanofa trano ve na manao an'le mampanofa an'le fiara location voiture reny dia afaka misitraka le izy afaka misitraka le izy satria fidiram-bola mazava le izy amin'ny alalan'ny contrat amin'ny alalan'ny facture reny zany nahitana anazy amakorely io sahira aminazy io tsy iny tsisy facture boka iny tsisy facture iny dia tsy afaka misitraka ny tolotra zany izy aloha za makorely ya za mba tia azo findramam-bola ilay findramana koa zany a miankina araka le nitenentsika teo aloha teo hoe miankina amin'ny fahafahan'le olona mamerina isam-bolana zany hoe raha miendrana 2 millions d'ariary zany izy dia tokony mavita mamerina an'izay ao anatin'le fepotona hoe 12 volana hatramin'ny 9 volana zay zany ny farafahaelany indrindra amin'ny tolotra endrana 643 9 volana zany ny farafahaelany dia izy ihany zany mahita hoe afaka mamerina an'le vola indramiko ve a dia mifaharoa manarak'izay a mila manana antoka koa izy amin'ny microfinance anay fa tsy banky a zany hoe tsy miditra ao aminay ny karamany dia tsy maintsy mila n'izay antoka izay zany izay koa tsara tenenina eto zany amara-paranana anazy a rehefa miantso ny mpanjifa dia misy fanontaniana mipetraka foana hoe inona no tokony atao rehefa miantso fotsiny zany ianao a dia misy fanontaniana vitsivitsy apetraka izy zany hoe amenoantsika an'le ataontsika le fanontaniana io efa fanontaniana efa voninao efa voninao ka misy fanontaniana apetraka izy zany amin'le mpanjifa miantso afahantsika mameno an'le hoe demande de prix satria tsy maintsy misy fangatahana zany aloha dia afahantsika azonao mbalazalazany eo ve sasany amin'ireo fanontaniana ireo fanontaniana ireo zany a mombamomba anazy zay zany tena anontaniana ataontsika hoe ny anarany sy nohatr'izay a ny fidiram-bolany ihany koa anontaniana hoe ahoana tsara ny fidiram-bolanao zay zany no anontaniana tsotsotra sy le antoka hoe inona ny antoka zany a proposeny zay vao tonga zay vao makano le raha ny olona retraité ve ho ny possible mahazo raha retraité izy a fa mbola latsaky le 65 ans dia mbola mahazo fa iny ihany koa jerena amin'ny fiara-miasa anazy zany a dia jerena le fidiram-bolan'le olona zany hoe zany ny retraiteny zany no jerena pension satria asitsika ohatra kely anankiray hoe raha ohatra hoe isam-bolana izy mandray 120 000 ariary ohatra zay resahako izay a nefa n'izy indrana ataontsika hoe 4 millions d'ariary
dia raha 4 millions d'ariary zany ka raha ohatra hoe ny raha etsy amin'izay ohatra zany tokony averiny isam-bolana dia lasa sahirina izy satria 20 000 ariary fotsiny nge zany sisa no oentiny hoe mamakivaky an'le volana isotra zay izy ny vidy mofo 300 isan'andro hoanina ie mba ho fitsinjovana n'le mpanjifa zany le indrana zany tsy maintsy mitsinjo ny mpanjifa mba tsy ho vola veriny daholo izy rehetra tsy hihinanany kolotiny tsy misasa ao arinan'izay a rehefa vita zay hoe rehefa feno le demande de près a dia ao arinan'izay zany misy gestionnaire amin'izay miantso anao ary le izy tena hoe farany zaingana satria raha ohatra hoe miantso izy maraina miakatra le demande le fangataham-bola nampidirintsika teo a dia arivan'inona hoe après midi an'iny zany a dia efa misy gestionnaire anankiray miantso anazy a maka prise de rendez-vous zany hoe rehefa hitan'ny gestionnaire fa okey le dossier a dia miantso izy hoe amin'ny novintsika no afaka miona mivatana mijery an'le tranon'le olona mijery an'le mombamomba an'le fangatahany zay zay trano sody milefa le dala ela mpanofa trano akatra karakory eny tompo mpanofa trano voazony nga vola izy niala tonga atao le gestionnaire aiza le olato efa mifindra trano lelike zay ny mahatonga le izy hoe tsy maintsy maka an'izay rendez-vous zay rehefa miakatra le demande zany a zay vao afaka manantony zay fa misy manko olona miantso dia miteny hoe maninona raha toka dia miona mivatana dia oentsika miresaka tsy maintsy misy fangatahana aloha zany zay vao manantony zay tsara mampafantatra fa rehefa manantony zay ny gestionnaire maimaim-pona le izy manatona le izy fa tsy miantona rehefa tonga any zany ny gestionnaire dia maimaim-pona le izy zany hoe tsisy sarany zany aloha ohatra hoe essence frena ohatra zany fa tonga maimaim-pona ny gestionnaire vita zay a misy amin'izay zany le analyse atao mahakasika an'le fidiram-bolana sy le antokananana rehefa vita ny analyse a dia ao arinan'izay a 3 andro hatramin'ny 5 andro farafahelany zany a dia mivoaka le vola eritreretiny angatahana makasitraka sotrany dia ndana am'zay sy laharana afaka azahoananay zany a 643 6 de 4 de 3 zay fotsiny tapela daholo ny opérateur rehetrarehetra makasitraka eny ary makasitraka atsika rehetra ny tiany fanampim-baovao mahakasika ny shano miditra le vehivavy mipetraka hoe c'est be panipany be indrindra no mahakasika an'izay makasitraka tovola ny shanina dia natokana ho an'ny ekipa milalao amin'ny fifaninana pireneny any zany le championnat locaux tsy nekena ary tsy raikitra ilay hoe misy mpilalao avy eto afrika zany milalao zany hoe ny afrikana milalao eto afrika ohatra hoe raimbozy milalao atsy tanzanie dia tsy nekena izay fa zay milalao expatrie foana ihany ny anaran'ny zany a dia mijanona hoe championnat locaux ihany ray zay faharoasatsika rapitso a ny kafiny namoaka an'izay ino ahoana fanamarinana zany lokotokoty ao amin'ny championnat hit zany ka licence sy ny rehetrarehetra mitondra an'izany daholo anymarinana an'izay ny fédération na ny tompon'anto karaha sanatria mampisoloky ny mpilalao ny firenena iray hoe mpilalao milalao ny frantsa ny asady zany tsy frantsa ka ohatra zao mpilalao gasy avy eto madagasikara izy dia milalao botsoana tratra zany ka mora fantatry zany amina licence satria ilaina foana ny fanamarinana licence anao ihany ao anatin'ny kafony resaka eto ny faharoa dia rapitso no alalana an'izay vaovao ofisialy zay ny mety ho fiamborany ty championnat d'Afrique des Nations ty na ny shanina no ny olana ara-foto-drafitrasa zay mbola tsy tratra ara-potoana ho Kenya sy Ouganda angamby izy dia mety hembotra ity shanina ity zay mety hembotra noho izay fa rapitso na lalatsika an'izay mandritra ny fivoriam-be andeha ao a Nairobi Kenya sady anaovana ny tirage ho amin'ny polina ho an'izay atrika ny shanina zay dia vitantsika vaovao farany ny fahatelo farany a dia mahakasika ny resaka mpanazatra fa ty dia tsoan'ny Madagasikara fa mahavoakasika any Madagasikara satria dia atao mpikaroana tahateraka an'le vaovao tena loharano matotra mihitsy ao anatin'le izy a dia tsotra ry zareo Centrafrika dia manana eritreritra ary ny filohan'ny republika mihitsy nefa nanao an'izay fanambaran'izay fa mety inga Rigobert Song no mpanazatra ny republikan'ny Centrafrika inakidirako raipolina ray vondrona amintsika i Centrafrika ho amin'ny fifanitsanana mondial 2024
ary fantatsika tsara fa tsy matahotra ligobertsika fa erika raha kotormanana ny entraîneur mila famalony zany zavatra zany ao anatin'izay rehetra zay tsy mahay aly izy fa na dia zany raha ho an'ny fianarana moa zava-dehibe indrindra misy ny ankizy mbola nysalasala teo hoe ho aiza ny anatra ahoana misy mbola misy ny fidirana tompo amin'ny volana janoary ty dia ny afatarana zany satria raha tany ianao hoe andeha anantona an'ireny institut reny hoe misy fidirana ve ho sahirana ihany ianao fa hivondrona ry zareo reo ao anatin'ilay salon anankiray izay hoe salon de l'étudiant édition rentrée décalée ny anaran'izy io édition spéciale io misy temps d'exposition ho an'ireo institut sy université privé dia misy ny espace d'orientation ho an'ny olona mbola sahirana hoe anao inona tsy misy vidim-pidirana izy io ny 9 sy ny 17 janoary izy io manomboka amin'ny 6 ora maraina tsy akato hatramin'ny 5 ora arivo eo amin'le pavé tanana renina no hitrangany zany zavatra izany dia amin'ny trano ao zany dia manantona atsika zay avo afaka baka teo na afaka baka teo aloha dia afaka foana na andeha iova fianarana na iova filière dia afaka mandeha foana makao sady mahazo mandeha ao zay any fandehana fa misy vidibidirana kosa le fampisehoana atao hoe amorira 3 etsy amin'ny CCSK amin'ny fa 9 ny volana febroary zao ny vidibidirana tsy haiko fa amin'ny pejiny LH Pro izy io LH Pro muzika analakely ny sarin'ireo mpanakanto anao an'le amorira 3 eo amin'ny super musique kosa dia ratsy satria miforiporitra ilay labasy misy azy ratsy izy io tompoko zany mahafinaritra anarany ty raha hoanao raha misy tantara ho any lahy izy izy ony le boikely tamin'ny mamany mama za rehefa lehibe dia anao mpanjaka dia manambady PDB dia manambady PDB dia izy le reniny eny anambady PDB anao dia iza zany miara-matory aminao maman miara-matory anaka dia le vehivavy PDB zany miara-matory amin'izy miara-matory amin'ny papatsy amin'ny hevitra ila dia izy le dadany avao hoe la vely le anao ry mpanjaka adala zany tantara zany hoe la vely anao ry mpanjaka noho ny orana sy ny toetrandro fa nisokatra ihany omaly aloha ny bordape flo fa mbola misokatra foana izy na avy ny orana na ino kidona na ino kiatra misokatra izy mbola tonga ihany ny namana mihinana maskita zilasary eo amin'ny bordape ratsy ny andro kosa dia client latabatra ray mitao amina ledy ke ahoana kosa sokatra zala aiza dolina isany kompatanana hoany docteur Kennedy dentiste izy amin'ny Sakamangy eto zany sady kosa lesy manisy Sakamangy misy docteur dentiste izy amin'ny Sakamangy etsy kompatanana docteur Kennedy zany sady mihaino sady mikarakara an'le marariny eo izy no sady mihaino alefaso ny andragoty atolotry ny Tily France fa tsika pakafia Lalatina Rija Ramanatoanina Voknine amin'ny asabotsy izao manomboka amin'ny Norariva ao amin'ny gymnase de Pervenche Fontenay aux Roses dia misy lycée mitondra lohateny hoe ny tanitsika izay miaraka amin'ny Lalatina sy ny tarika Voknine spectacle izy io fa tsy cabaret misy misotro sy ny sisa amin'ny gymnase io spectacle io karakara ny Tily eto France dia miverina kely fotsiny amin'le hoe garde à vue le garde à vue ino moa garde à vue ny anareo zany dia ny ana garde à vue dia le kotrana moa zany iny efa mivoaka ao amin'ny rindrinao ny jeu de mots hoe triceps biceps sy ny pectoraux rehetra ireny ny pectoraux rehetra pectoraux le ty le tratra le nofo tratra ny pectoraux hoan'ireo rehetra izay mila ampianarina dia le resaka hindrana teo zao le fanazavana amin'le resaka hoe fiarahana miasa amin'ny olombelona sy ny mpapindrana tadidinareo tsara ny orinasa mpivarotra fanaka kortsa fa rehefa nandeha dia tsy nahay ny fankazatra mihitsy ny mpindrana sy ny indramana dia rava le orinasa nefa rano moa izy maika le tamin'nytsikabe ihany ny findratrano zala ny findratrano zala ny lefa ny tsoka eny le izy aloha zany ny matoany zany indrana 643 aloha miromboka ao anatin'io zavatra io zany dia tahaka ny bizina rehetra ihany hoe misy business plan kajiny
satria misy ny atao hoe masy de kasy anatina resaka engagement efa tokony ho fantany hoe firisan-jaton'ny olona le mindrana io ny andeha le mitsoka le resahany laza zay fa ny taux de recouvrement rehefa avy eo afaka miakatra eto amin'ny rivotra izy dia manazava ny taux de recouvrement zany hoe ny fiverenan'ny vola nampindramina eo indrindra manko mahatonga antsika le mifanoro zareo satria le olona le niantso le milaza le hoe tonga any zay dia avezivezy makaty avezivezy makaty ekena fa misy izay zavatra zay fa amin'ny ankapobeny tsika lasa manana tendance ho ny fiteny manome rariny an'le zay tsika mpiaina io fa izay eto amin'ny rivotra dia miezaka foana miantso an'le tompona andraikitra ahafahany manazava an'izay zavatra zay anatina resaka hoe ono sy na resaka ohatran'izay satria manjary raha ohatra tsika tsy mihaino tsara zao misy afo be misy rano be misy mangatsika be misy maitany be teny dia mba toko mba mieritreritra amin'izay mitaraina zany io tany io mitaraina io tany io la terre le nahavariana tany Californie moa izy tany Los Angeles le mirehatra be daholo le tanàna ny voankazo tsisy may inona mahatonga an'izany mba mitsinjo ianangy Andriamanitra na dia voankazo tsisy may voankazo tsy may fa hoana ara ina fanazavana zany anao raha tsy azoko voankazo tsisy may ahoana le voankazo sainy eto hoe inona mahatonga an'izany lasa reziny saiky ahoana mahandry mahandry zany manomboka sitrana koa zay ringa fa aloha andeha oty fa lasa manomboka sitrana deo lesany lasa inona lasa fitsany akondro veloma lesy lesany